La 4G Baitelma vous présente Ny vaovao. Ny miokany fahombiazana. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny Castel, ilay tsiron'ny fahombiazana. Tête aux pieds avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Respectant les normes de sécurité de la personne et adapté aux besoins du quotidien. arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny Batimax, la qualité au meilleur prix. Nanao antsoavo androany maraina ireo jeneraly sy manamboninahitra ambony misotro ronono mijoro ho an'ny tanindrazana. Antso izay mantefa ho amin'ny mpitondra eto amin'ny firenena ny mpitandro ny filaminana amperinasa ary ny vahoaka malagasy. Taorian'ny fanambarana ataon'ny UCTU omaly mahakasika ny fampiakarana ny sarandalina eto Antananarivo sy ny manodidina dia nanao ny heviny ireo olon-tsotra. Nampiantso mpanao gazety kosa ny anivon'ny ATT sy ny UCTU ny tolakandro teo taorian'ny fifampiresahany ny rotonda. No nanreny ireo solombavamboaka mahery ny 50 ny fanovana ny andininy sasany ao anatin'ny lalàna mifen'ny fidiram-bolona ny vondrom-bahoaka itsinja ra-pahefana. Taoriana ny fandefasana ny fanadidinina momba ny gasy masaky teto amin'ny Cool TV. Olona maro no sahinjoro taorianany izany. Ohatra amin'izany ity tranga fitrandrana volamena any Vavadenina ity. Maresaka iraisam-pirenena fiaraminidina miaramila Algériana iray ny anjera tao atsimo ny Alger androany maraina. Mahery ny 50 sy 400 ireo maty tamin'izany ka miaramila sy ny fianakaviany ankamaroany amin'izany. Ny andinin'ireo arahanao afaka fotoana fohy. Finaritra tompoko lasy sy tompoko vavy manasanao ary anaraka ny fampalalam-baovao Cool TV hatramin'ny farany any botsika ny vaovao dia nanao antsoavo androany maraina ireo jeneraly sy manamboninahitra ambony misotro ronono mijoro ho an'ny tanindrazana. Antso izay mandefa amin'ny mpitondra eto amin'ny firenena ny mpitandron'ny filaminana amperinasa ary ny vahoaka malagasy iona saina. Antso izahay jeneraly sy manamboninahitra ambony eto anivon'ny firenena izay tsy ao amperinasa intsony nefa araky ny fenitra hoe rehefa misy ilan'ny tanindrazana anay dia tsy maintsy mijoro ho an'ny tanindrazana izay. Fotoan-dehibe eto amin'ny fiainan'ny firenena ity taona 20 sy 2000 ity satria tokoa mantsy ho tanterahana amin'ity taona ity ny fifidianana filoham-pirenena hitondra ny tany sy ny fanjakana ankehitriny. Ankehitriny anefa dia miaina ao anatin'ny aya sy tebiteby ny maro anisa. Toa miamarefo ny androm-panjakana samihafa noho ny resaka kolikoly, fanaparam-pahefana, sy fanaran-dalàna ka very fanambola velona ireo valala tsy mandady arona. Petraka noho izany ny fanontaniana hoe izotra ampamarinana sy ankalalana tokoa ve izany fifidianana izany. Voaja ve ny zo fotsy ny olom-pirenena. Ilaina ny fitoniana mialoha sy mandritra ary aorian'ny fifidianana. Hitataratra tamin'ireny zavatra niseho teny amin'ny antenimera-pirenena ireny anefa fanindroso any amin'ny disadisa lalina isika. Tsy azo atao takalonaina intsony ny vahoaka
noho ny tsy fisian'ny fifampianoana eo amin'ny fitantanana ny raharaha eto amin'ny firenena. Koa dia manao antso avo eo amin'ny tompona ndraiky izay isan'ny tokony izay mba hisoroka izay rehetra mety hampiditra ny firenena amin'ny krizy. Ho anareo tompona ndraiky ny mpitandro ny filaminana, aoka mba hiaro ny vahoaka sy ny fananany ianareo, ka tsy ho sanatria ho saka ny fiarahamonina demokratika tandalana manaja ny sotoavina mahamalagasy. Ho anareo mpitondra sy mpisehatra ara-politika rehetra, aoka mba hametraka ho ambony ny tombotsoam-pirenena, mba hisian'ny filaminana sy ny fitoniana eto amin'ny tany sy ny fanjakana, ka anaja ny lalam-panorenana sy ampanjaka ireo zo fototsy ny olom-pirenena. Miantso anareo zandry ato amin'ny filohandaa izahay zokinareo hisoroka ny tsy mety rehetra mba tsy anasokajiana ny mpiray tanindrazana antsika ho ery mpamoretana. Ny tombotsoa ambonin'ny firenena ihany no aoka ho tsinjovina sy ho tandrovina. Ny filohalindahy sy ny mpitandro ny filaminana no tandroko ary ny vozona ary fiarovana farany ho an'ny vahoaka sy ny firenena, ho an'ny tanindrazana. Nolaleni'ireo solombavam-bahoaka maherin'ny 50 ny fanovana ny andininy sasany ao anatin'ilay lalàna mifehy fidiram-bola ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana. Fanadiny Rarsona Yantry. Solombavam-bahoaka maherin'ny 50 no tonga niatrika ny fivoriana azo nrehetra natrehana androany nandanina ireo fanovana ny andiany sasany amin'ny lalàna laharana fa 4 bara 2024 tamin'ny 17 septambra 2024 momba ny fidiram-bola ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana. Raha tsy aivana, efa nolaniana ny tenomena rototy ty volavolan-dalàna ity, saingy rehefa nandalo teny amin'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana dia loha hevitra efatra no nasian'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana fanovana tamin'izany volavolan-dalàna izany, ka dia izao naverina nodiniana sy nolaniana eto anivona ny tenom-pirenena eto indray androany. Voankazo tamin'ny fanovana izany ny loharanom-bola, ny fifidianana, ny fanorenana natiny momba ny commune ary ny fetra-tany izay ahitana ny famaritana amin'ny faritry ny commune vaovao. Andrasana ihany koa izany ny fanapahana avy amin'ny repitsara eo anivon'ny ACC raha efa mifanaraka marina amin'ny lalam-panorenana na tsy ity volavolan-dalàna manova ny andiany sasan-tsatsany momba ny fidiram-bola ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana lany androany ity teny Tsimbazaza. Araka nefa niarahana hita omaly alany tsy nasipantsina teny amin'ny anteny Merandolona ireo volavolan-dalàna fehizoro ifehin'ny fifidianana raha ny landinika hita. Eny amin'ny anteny Meram-pirenena kosa indray dia miverina eny Tsimbazaza ireo volavolan-dalàna ireo ny alatsinainy fa 20 aprily amin'ny 10 maraina. Rarsona Yandratra. Hita zany eto fa tsy misy ny fifandirana eo amin'ny anteny Meram-pirenena sy ny anteny Merandolona tamin'ny fandaniana ireo volavolan-dalàna fehizoro fehin'ny fifidianana ireo. Ka noho izany dia anjarana teny Meram-pirenena no mandefa ireo volavolan-dalàna fehizoro ireo any amin'ny gouvernemanta. Ny gouvernemanta izay mandefa ireo volavolan-dalàna fehizoro efa nolaniana teny Merarototo ireo indray no mandefa izany any amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ho jereny ty farany raha mifanaraka amin'ny lalam-panorenana na tsy. Ambaran'ny andiany fa 7-20 amin'ny lalam-panorenana fa tsy azo avoaka anankera ny lalàna fehizoro raha tsy efa nambarany fitsarana avy momba ny lalam-panorenana fa mifanaraka amin'ny lalam-panorenana. Midika izany fa tsy mbola azo ambara hoe lany ireo volavolan-dalàna fehizoro miisa 3 fehin'ny fifidianana ireo hatreto fa miankina tanteraka amin'ny fanapahan'ireo mpitsara mpikambana eo anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Nangatahany ireo ben'ny tanàna eny Antananarivo Atsimondrano ny solombavam-bahoaka Randriamalala ary zona na zona elite hanao tatitra ny zava-misy eny Tsimbazaza eny noho ny fangatahany vahoaka moa izany totosa izany moa io maraina io tamin'ny 10 ora. Fanadina. Tamin'ny 10 ora maraina no nanomboka nanao ny tatitra ny zava-misy eny amin'ny lapan'ny anteny Mera eny Tsimbazaza ny solombavam-bahoaka zona elite voafidy teny Antananarivo Atsimondrano. Nandefa solotena avokoa ny commune tsirairay misy eny Antananarivo Atsimondrano.
toy ny komina soavina tanjombato alatsinainy nambazaha ampanefena tsy ahafay nisy ny fandraisam-pitenenana nataon'ny solotenan'ny vahoaka izay ireo lalàna zay nataonareo tao amin'ny anteny mera tao dia efa eninay ary efa fantatray fa kosa mba angatahanay vahoaka satria izay vahoaka madinika tsy dia mitovy fahalalana aminareo ambony zay mikarakara eo ka mangataka re zay tompoko mba adika amin'ny teny malagasy mba ahafahanay malala an'le izy satria votoa amin'ny teny frantsay nambaran'ny solombavam-bahoaka Jaony Elita fa zava-dehibe ho azy sy ny mponina Atsimondrano ny fihaonana toy izao. Ary zavatra ngeza be ny zavatra ifampiresantsika androany satria be loatra le feo mandehandeha any. Misy miteny arony hoe lasa mitsoka ony fa maninona moa nitsoka. Raha misy raha ataontsika eto nitsokatsika itsika dia eto amin'ny teny Atsimondrano tia eto amin'ny Madagasikara tia miaraka aminareo vahoaka tompolasy tompobavy. Akoatr'izay dia misaotra anareo ny tenako satria amin'izao andro fiasana amin'ny andro tokony andehananareo hitady ravinahitra dia nafoy fotoananareo nafoy rora ianareo ifampiresaka eto isika ka dia makasisaka tompolahy makatena tompobavy amin'ny zavatra nataonareo izany. Betsaka ny zavatra heninareo indrindra momba ny lalam-pifidianana. Misy anankitelo ny lalàna ny laniny atao misy le hoe lalàna kapobe ny fifidianana sy ny resaka référendum zany. Misy ihany koa ny lalàna anankiray mikasika ny fifidianana filoham-pirenena ary misy ihany koa ny lalàna anankiray mikasika ny fifidianana ny solombavam-bahoaka. Misy andininy 5 io andininy io tsy ho vitantsika eto izany tsy ho vitantsika anatin'ny ray andro izany fa fipotiniko aminareo kosa nefa ny asanay teny amin'ny anteny mera io izahay raha ny asa teny dia misy ny fanitsina ny ataontsika hoe fanitsina dia ny amendement nataony tao amin'ny commission zay ady hevitra be efa zareo nanao ny amendement ary nisy fanitsina io ny ekena 7 ny fanitsina ny ekena tao anatin'ny 7 nangatahany zareo izany fa izay miasa tsy miaino izahay. Manoloana ny resaka kolokolo lazaina fa mahavoakasika ny tenany dia nilaza izy fa miandry izay fanadihadiana avy amin'ny Bianco ny tenany ary tsy manahiahy amin'izany fa satria madio. Voalohany indrindra aloha dia gaga ihany aho indrindra fa mikasika anahy fangamo voatondro manokanao hoe izany anao kolokolo za dia miteny anareo eto alao mihitsy ny Bianco anao ny asany tia mifanasoketa lavy ity tsy mety za misy miteny hoe vidéo mandehandeha ihany alao anao fanadihadiana ny Bianco dia rehefa mamaly ny Bianco dia mamaly izay hoe inona marina nireny vidéo reny fa ny ravam-pilaminana ireo olona taorian'ny tatitra fohy nataon'ny solombavam-bahoaka Jaony Elita. Taoriana ny fanambarana nataon'ny UCTU omaly mahakasika ny fampiakarana ny sarandalana eto Antananarivo sy ny manodidina dia naneho ny heviny ireo olon-tsotra izay tratra ny mpanao gazety ny Kolo TV FM. Ny antso ny mpanao gazety kosa ny avy eo anivon'ny ATT sy ny UCTU ny tolakandro teo taoriana ny fampiresana ny rototo. Henri Florian. Manoloana ny fanabarana izay nataony eo anivon'ny UCTU omaly mahakasika ny fampiakarana ny sara-pitaterana ho 700 ariary afaka 12 andro. Raha ny fanehoan-kevitry ny olon-tsotra sendra ny mpanao gazety ny Kolo TV FM androany samy naneho ny tsy fankasitrahana izany avokoa ny rehetra. Teo ihany koa ny laza fa tokony jerevana ny fitondram-panjakana va olona mahakasika izany sy ny sosialim-bahoaka. Miakatra lafo be izy satria tokony mba farafaratsy mba hoe azato miakatra satria tsy dia miakatra firy ny essence fiainana zany hita lesoka mihitsy satria ny majinika ny entana rehetrarehetra fa lafo daholo ny sarandalana etsy an-daniny fa miakatra 700 dia efa lesoka be zany ny eo an'ilay vahoaka majinika. Sahirana be zay mpianatra satria miakatra fone dia ahoana ray aman-drenay rehefa sahirana be amin'ny sakafo atoazy dia mbola ampiakarina ihany be frais-na bus. Izy aloha tena tsy mety satria zao le olona zany efa tena miaina anaty fahatrano dia vao maika indray hiakatra 700 ariary frais dia lasa na ny dépense ao an-trano zany ngamba tsy sakafo tonga dia lasa karama kely azy zany ngamba dia atao frais daholo ny vola kely mba azy. Ny vahaolana zany dia tena tokony fitondram-panjakana mihitsy ny indray vahaolana satria misy subvention zany tokony omen'ny fanjakana le mpitatra
dia le izy zany lasa tsy miha-panjakana ara-potoana e. Dia izay mahatonga andreo mpitatitra ireo zany a tsy maintsy manao an'izay zavatra izay. Kanay manokana zao tena tsy zakanay mihitsy zany e. Zay zao misy telo mianaka mandeha frais isan'andro anandro dia ahoana zany ny tetavana 3005 fois 6 zany satria mandeha miakatra anankitety iverina koa ohatran'izay tsy zaka mihitsy zany fa tokony mba hitady vahaolana aingana fitondram-panjakana e. Vary amin'izao 3000 raha te hinana vary mba tsaratsara fa vary stock be reny no vidiana 2005 nefa frais dia mbola tokony ho ampakarina 700 ihany tokony ho ampidinina ary mieritreretina amin'io fa tsy ho ampakarina. Miakatra be zany tena tsy ho vita intsony zany raha tena kelikely fidiram-bola. Tokony andraiandraikitra zany ny fitondram-panjakana hijery an'ilay majinika fa tsy vitan'ny majinika intsony zany. Ity tolakandro ty anefa ny ampiantso ny eo anivon'ny CTI ny eo anivon'ny ATT mba hanaovana valandresana andatabatra boribory teo anivon'ny rotonta. Nahatra ora maromaro ny fampiresana teo amin'ny rotonta. Tampaka tamin'izany ny fananganana ny komity iombonana eo anivon'ny rotonta. Tamin'ny fotoanandroany moa zany fampidinihana izay zavatra rehetra izay a dia ny zavatra tapaka zany a dia isy ny fananganana komision nandinihana no mety tokony ho fipetraky ny izay saran-dalana izay ary tsy ny ministera ny fitaterana ihany a no nolazain'ireo mpitatitra zany a fa iakinany mety ho fiakaran'ny frais fa nyteny ministera maromaro izy a izay mifandraika sy ataoko hoe iakinany fitaterana zany. Tona ny fampiarana ny fanondrotana ny vidiny frais satria nanangana komisiona ny mpitatitra sy ny departementam-panjakana zay izy. Mbola mitoetrana nefa ny fampiresahany eo anivon'ny rotonta. Takian'ireo mpitatitra ny fananganana aingana ity komity iombonana ity fa miato aloha hatreto ny fampiakarana ny sarandalina eto andrenivohitra mandra-piasian'ny fananganana ity komision ity. Fa mbola itony fampiresahana anangana komision isaky ny union izay a anapahana an'izay rehetra mety ho tapaka ary manomboka izao ny fisian'ny dingana izao zany a dia para-pitsanga ny komision dia miantona zany aloha ny fampiakarana frais. Atsangana ngely komision fa oriana ny komision kosa fangatahanay mba ho faritana tsara hoe inona ny attribution any le komision. Andrasana araka izany ny fandraisan'ny fanjakana vahaolona matotra mahakasika ty olona ity. Nanambara nefa ny eo anivon'ny CTI fa hiakatra io sarandalana io raha toa ka tsy totosa anatin'ny fotoana fohy ny fanarana ny fananganana ilay komety iombonana ijerevana vahaolona maharitra. Nanao etsika indray ireo mponina ao amin'ny fokotany Andavamamba anaty hazo faharoa manoloana ny fisiana orinasa iray mametraka pilona eny an-toerana eny. Ny fahatsapana ny vokatra sy vokatra izay pilona izay moa ny fototry ny tsy fanekeny mponina izany fanadina teny an-toerana moa io nasaina. Niverina nanao asa indray ireo teknisianina mpametaka ny pilona eny amin'ny fokotany Andavamamba anaty hazo faharoa tato anatin'ny andro vitsy rehefa niato izany nanomboka ny volana febroary teo. Nanatanteraka etsika indray ireo mponina manoloana izany tamin'ity androany ity noho ny fanaovana mpitolo ataon'ny orinasa sy ny tompotrano mametaka ilay pilona raha ny fanazavana. Etsy ankilan'izay ampelatana ny fitsarana ny raharaha amin'izao fotoana izao ary mbola tsy nisy didiny voaka nefa mandeha indray ny asa hoy ny solotenan'ireo mponina. Ny tao amin'ny fitsarana zany tao amin'ny ady maika, ady tena maika zany natao tamin'io dia namoaka didiny tao amin'ny bref de lait hoe tsy mahefa mitsara. Zay tsy fa incompétent zany fa tokony hiakatra amin'ny ambonimbony ny fitsarana amin'ny fanapahana an'io. Nefa ao anatin'ny taloha zay zany nefa nisy mifanajanonana an'io mpametana an'io antenne relais io. Zay didy zay tsy midika hoe tonga dia afaka mametaka an'io ry zareo. Tsy manana zay tsy mbola tsy notifié aloha voalohany amin'ny didim-pitsarana hoe zao le izy. Zay efa nampiakatra appel. Donc izy tsy tokony mbola manana droit mametaka an'io antenne io. Raha miditra hoa ny olona mijery ao anatin'izay le impact des antennes antenne relais à la santé publique dia tonga dia mazava hitany daholo mihitsy ao anatin'io fa tena lozo io. Ijoro hatramin'ny farany ireto mponina ireto anohitra ny fametahana ity pilona ity eto amin'ny fokotany misy azy ireo ho hiatrany ny fanazavana. Raha mirosy le izy dia tsy mety mihitsy izay satria mampatonga anay tsy mety sady ry zareo mandaiky mody lalana ny amboariny tio an-drano izy natsofony tamin'ny lalana iny nefa le izy efa mandeha le asa. Ary zay mihitsy no avy ny zanaka sy ny taranaka teoriana ny tena hidivanay amin'io. Fa raha zay olona efa le bebe fa ny taranaka teoriana tena mampitahotra io ny olona vao avy ny didina tonga dia maty amin'io. Ny olona rehetrarehetra mahazo aretina ny be voka tonga dia afa-jaza raha vao tsatsany io.
andrasana ny fivoaran'ity raharaha ity mampametra-panontaniana ireo mpony any an-toerana ny amin'ny hoe hemitra ve ny orinasy mpametaka ny pilôna manoloana ny fanoheran'ireo mponina. Taorina ny fandedifasana ny fanadidina momba ny gasy masaky teto amin'ny Cool TV FM olona maro no nisahany ijoro ohatra amin'izany tranga fitrandrahana volamena any Vavateny fanadinga etan Andriatsilavo. Mitaraina ireo mpitrandraka madinika ao amin'ny komina Merinarivo Vavateny amin'izao fotoana no nitsindry sy ny fanararaotam-pahefana mahazo azy ireo. Volamena ny trandrahana any toerana ary efa 50 taonany maro izy ireo no nanao izany. Tao anatin'ny 2 taona nefa izay misy olona iray manao tsindry amin'izy ireo ka manao amboletra maka ny toerana fitrandrahana izy ireo. Ity faran'izay voalaza fa manana miaramila sy zandary miambina azy. Ankoatr'ireo idirany ihany koa ny toerana tsy azo hitrandrahana. Rehefa naka expert zany nandeha nanao enquête tany amin'ny BCMM dia hita fa tany tsy azo hitrandrahana ny toerana voateraka zany. Dia ny zavatra mampalahelo tany moa izy lazaiko teo fa misy violon tany, misy miaramila tany. Dia be da be zany ny amboletra atao olona any ary efa maro ny olona maty vokatrizay zavatra zay fa tsy nideklarena zany hoe misy olona maty tsy nideklarena satria mpanambola le ramatoa dia manao izay tiany atao izy dia mangina daholo zany na ny autorité izay misy any amin'ny faritra misy anay mafantatra zany fa mangina. Efa manana fikambanana ireo mpitrandraka madinika any an-toerana ireo ary efa nahazo fahazon-dalana noho ny asa fivelomany amin'ny alalan'ny fitrandrahana madinika. Noravana nefa ny fikambanana ary nodorana ny tranon'ireo mpitarika. Isan'izany ny trano fonenan'ity raim-pianakaviana ity sy ny fananany rehetra. Dia ny vola rehetrarehetra tao an-trano, ny entana rehetrarehetra nidorana ambany trano dia may le entana. Dia rehefa anatona zany zay dia nirahonana tamina basy. Dia any moa tsy ady miaramily tika vitany anaty ala dia voatery nandefa nangina zany zahay. Dia mandrendry ranantsy ary mitebiteby zany ny olona any. Anao fitadiavam-bola anao volamena efa tsy mahasatsony satria hosamborony ramatoa io sy ny ekipany. Anao fambolena mbola aniko izy. Niakatra teto Antananarivo renivohitra ity solotenan'ny fokon'olona ity. Anao fitarainana noho ny mafy mianjady amin'izy ireo. Araka izany, mangataka ireo tompon'andraikitra hijery fotony ny zava-misy any an-toerana izy ireo. Ny mponina any an-toerana izay tsy samy teny sy maneho hevitra intsony no ny tahotra. Fotoana ny dokavarotra isika izao anatin'ny tapany faharoa vaovao ny ahitantsika ny mahakasika ny nosiansa eto Madagasikara eo koa nivokatra tamin'ny UEFA Champions League omaly rehefa avy eo ary. Maman est là. Maman! Fermez les yeux, j'ai une surprise. Waouh, trop fort la vitesse 4G. La Powerbox by Telma, c'est extra pour toute la famille. La Powerbox by Telma, c'est l'internet 4G immédiat pour les fans de vitesse, avec 20 gigaoctets sans engagement, à seulement 149 milliards. Rendez-vous en Telma Shop. La 4G by Telma, plus de 60 villes couvertes à Madagascar. Telma, numéro 1 de l'internet à Madagascar. Fiainana dia ireo izay tsy milavolefina manoloana ny ady. Olona mahay mitrandraka ny fahombiazana eo amin'izay sehatra misy azy. Tsy miaohatra, tsy misalasala, fa mandray an-tanana no aviny. Tsy ambaratelo ireo karazan'olon'ireo ny migioka ny fahombiazana miaraka amin'ny Castel. Castel, ilay tsiro ny fahombiazana. Efa azonao jifaina amin'ny endriny 5 centilitatra. Miverina eto amin'ny fampahalalam-baovao isika tokony ampinga ho an'ny Madagasikara ny fananana ireo akora fototra ilaina amin'ny nanosiansa ary tokony ahodina eto amintsika ihany izany hatreto nefa dia mijanona eo amin'ny mpamatsy ireo akora ireo ihany fototra ireo
i Madagasikara fanadiny io nasaina. Chine, États-Unis, Corée du Sud, Japon, Inde. Isan'ireo firenena fantadaza manerana izao tontolo izao amin'ny famokarana ireo teknôlôjia vaovao izay miantoka ny ampahany betsaka ny toe-karenan'izy ireo. I Madagasikara no isan'ireo firenena manondrana ny akora fototra ilaina amin'ireny nanosiansa teknôlôjia vaovao ireny hoy ny manam-pahaizana. Ny nanosiansa izay ilaina maneran-tany amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana. Zany hoe nanosiansa dia mikasika ny kely indrindra, zany hoe nucléaire, fa mbola kely noho ny nucléaire ilay izy. Ka izay ilay nilazaiko teo hoe io nanosiansa io ny suiten'le manaraka ny any nucléaire izay natao. Eto amintsika moa ko nucléaire zao dia efa mandeha amin'ny ministère rehetrarehetra, dia mino koa izay zany hoe fa ny nanosiansa io koa zany andeha any amin'ny ministère daholo. Ary tsika mampiasa an'io fa raha telefôny zao nanao dia efa mampiasa nanosiansa daholo ilay rehetrarehetra ireny. Misy akanjona ny trano zao ataon'le hoe nanao matériau le izy dia afaka manome énergie solaire le izy. Any akanjo koa azonao fana dia misy akanjo mangatsiaka izy amin'ny ina moa rehefa favaratra. Hita eto Madagasikara avokoa ireo akora fototra amin'izay nanosiansa izay ho hatrany ny fanazavana. Izy rehetrarehetra nanantsika daholo. Raha mitanisa ny titane, ny silisy, ny ino reo trandrahana lotelara izy daholo zany. Ny fanokafana orinasa manodina ireo akora fototra eto an-toerana izay teraka asa maro amin'ny firenena raha ny fanazavana hatrany, fa ihany koa ampiroborobo ny toe-karena. Hatreto anefa tsy misy ny politika matipaika amin'izay famoronana orinasa izay ataon'ny fitondrana, fa toa maika aza mampiroborobo ireo orinasa vahiny hitrandraka ireo akora fototra. Raha tsy ilaza afa-tsy ny any amin'ny distrika Anambanja, hitrandrany ny orinasa Trem ny Terrar izay efa nentina taminao tanatin'ny fandarana laliny teto amin'ny fahitalavitra Cool TV, ny voka-dratsy maro ateraka izay fitrandrahana izay. Feno 10 taona ny nisian'ny opération semelle eto Madagasikara ity hetsika ara-pahasalamana ity moa izay tohanany orinasa Star ary mbola hiamafy ny fiara-miasa eo amin'ny rotota raha ny fanazavana ny tompona andraikitry fanadiny io nasaina. Anomboka ny sabotsy 14 aprily hatramin'ny zoma 20 aprily ho avy zao indray ny opération semelle izay tohanany orinasa Star. Toerana efatra no anatanterahana izany izay hitsabony ireo manana olana eo amin'ny vava sy ny ativava, ny simamolotra, ny lavaky ny lanilany. Fandidina maimaim-poana no tanterahana mandritra ireo fotoana ireo ary ny orinasa Star no amatsy ny rano mandritra ny hetsika. Ilay izany dia opération semelle internationale dia Lions Club any Analamanga foana zany no andondona aty amin'ny Star mangataka fanampiana amin'ny opération io. L'opération io dia amin'ny fiteniny teo dia eo amin'ny 350 olona eo zany no opéreny zareo mandritra ny 12 andro amin'ny tanàna anankiefatra. Ny Star zany no entiny amin'io dia mamatsy rano na eau minérale zany na boisson mamy ho an'le olona tsy bénévole izay miisa na étranger na gasy zany eo amin'ny 200 satria le bénévole moa zany misy an'le pédiatre, misy an'le médecin, misy an'le eo amin'ny 200 eo. Ny olona opérena koa zany dia misy amin'ny 350 eo. Dia ireo olona manaraka an'ireo 350 eo ireo zany mamatry an'le rano mandritry ny 12 andro no ny apport'ny Star zany amin'ny opération semelle. Ao amin'ny CHU JRA Antananarivo, ny CHU Analakninina Tomasina, ny CHRR Vakinankaratra Antsirabe ary any Mahajanga. Ireo no toerana efatra anatanterahana ny hetsika fandidina maimaim-poana raha ny fanazavana hatrany. Raha ny antontanisa nandritra ireo hetsika 12 efa no tanterahana, olona 370 sy 540 no nahazo fandidina. Entanina araka izany ireo izay rehetra manana olana eo amin'ny vava sy ny ativava, ny simamolotra, ny lavaky ny lanilany, anantona ireo toerana voalaza etsy ambony ireo. Tontolon'ny kitra kosa indray UEFA Champions League nanomboka omaly lalao miverina amin'ny lalao ampaefadalana tafiakatra tamin'izamo AS Roma sy Liverpool. Fanadina Henri Florian. Tontosa omaly ireo lalao roa miverina ao anatin'ny fiadin'ny amboaran'ny Europa, ao anatin'ny Ligue des Champions. Boribory tanteraka ny baolina araka ny fitenin'ny mpankafy nandritra ny lalao Zenion na AS Roma sy ny FC Barcelone. Lavo ny andrerezana, nanantombo sy nametraka paikady tsara indrindra ny ekipana AS Roma
nandritra ity lalao miverina ho maleriva ity. Telo notso misy no natavon'ny ekipany AS Roma ny FC Barcelone. Raha efatra no ray ny fiaonana tamin'ny lalao mandroso ary lavo ny AS Roma tamin'ny lalao io. Ary izao nanarina ny lesoko, ary izao nanarina ny lesoko ho maleriva izao ndray ka nampangoronetana ny FC Barcelone izay lazaina fa nisy ekipa andrarezina. Raha teo amin'ny fizotra ny lalao, teo amin'ny minitra fahinana ny boan'ny fiaonana no efa nisantatra ny isa ny AS Roma tamin'ny alalan'ny Dzeko. Io isa io no nentin rotonta ny ala sasatra. Tany amin'ny fizaram-potoana faharoa no nampiseho ny herin'ny tanteraka ny AS Roma tamin'ny alalan'ny fanafiana totoafo. Teo amin'ny minitra fa 20 ny lalao nampiditra baolina faharoa i De Rossi ho an'ity ekipany AS Roma ity ary nampiany Manuel Fantelo indray zany baolina izany talo amin'ny minitra faharoa 20. Any amin'ny dingana manasa-dalina izao ny tongotry ny ekipa AS Roma. Teo amin'ny lalao izay nifandoniny Liverpool sy Manchester City indray kosa tamin'ny isa 2-2 no nandreseny Liverpool ny ekipany Manchester City. 2 minitra ny lalaovana no natafiditra baolina Jésus ho an'ny ekipany Manchester. Tany amin'ny fizaram-potoana faharoa tany amin'ny minitra faha 20 no napiditra baolina voalohany Liverpool tamin'ny alalan'ny Salah. Noko ban'ny Firmino fanindroany indray ny araton'ny Manchester tany amin'ny minitra fa 7 raha tsy aivina telo no tsy misy no nandavon'ny ekipany Liverpool ity ny ekipany Manchester City nandritra ny lalao mandroso. Any Wall no ifantony ny ekipany Bayern de Munich sy ny FC Sevilla ary nitsoanina eo amin'ny Real de Madrid sy ny Juventus. Maresaka iraisam-pirenena fiaramanidina miaramila algériana Irène Ndiera tao atsimon'ny Alger androany maraina maherin'ny 220 ireo maty tamin'izany ary miaramila sy ny fianakaviana ny akamaroan'ireo. Fanadidina. Fiaramanidina miaramila algériana Irène Ndiera androany 12 aprily taorina kely ny fiangany tamin'ny valora latsaka 10 maraina ora tany antoerana akaiky ny sairana piaramanidiny Bouvarik 30 kilometatra eo atsimon'ny Alger. Raha ny antotany savojy maika dia 720 ireo niarambonina tamin'izany ka ny ankabetsahany izy ireo dia miaramila sy ny fianakaviany avokoa. Raha nitatitra avy ny ministera tompon'andraikitra dia 720 ireo miaramila sy ny fianakaviany ary 10 kosa ny ekipazhn'ilay fiaramanidina ka tsy misy avitra avokoa izy ireo. Raha ny fitantaran'ireo nanatrimaso kosa indray dia efa niaingy ilay fiaramanidina dia efa nirehatra sady ny elany. Nahita izany ny mpanamory dia niverina ka izao ny afara tamin'ny loza izao ratsaivina tamin'ny febroary 2024 no nitrangana tranga farany tahaka ity ka 770 ireo miaramila sy ny fianakaviany maty tamin'izany tany Montfortas. Nanatanteraka opération militaire tao amin'ny tanànan'ny PK5 nivondrona iraisam-pirenena Casque Bleu iray sy olon-tsotra maromaro maty tany Centre Afrique. Fanadidina. Tsy maintsy noverin-dalana ireo fiara nivondrona iraisam-pirenena tany Bangui. Nanomboka ny alahady teo ny opération tanterahan'izy ireo entina miady amin'ny vondrona milisy izay mampiasa hery eo amin'ity tanàna ity. Ireo milisy ireo izay mpino silamo ny akamaroany. Tsy totosaraky ny tokony izy anefa izany, naharitra ora maro ny fifanandrinana izay nahafatesana olona manodidina 10 no teren'ny mponina hiala ny tanàna ireo Casque Bleu. Laza izy ireo fa efa ampy izay adzay ary filaminana no ilain'izy ireo. Saikita manerana ny tanàna ireo diambala nitranga tamin'izany. Ny tanàna ny Bangui izay ivo ny toe-karena ny antoerana na kapitaly ekonomika. Ireo milisy anefa ny mametraka ny lalàna ary manohy ny fandrangitana ireo Casque Bleu. Mbola mitoy ny opération entina manala ireo fikambanana mampiasa fitaovam-piadiana any antoerana fa tahaka ny mazatra efa tsy mahataitra firy ireo mponina sasany intsony ny zava-mitranga na dia mbola hita manerana ny tanàna ireo sora-baventy maneho ny tsy fankasitrahan'izy ireo izany. Resaka iraisam-pirenena izay hatrany dia inona ny fomba entina misoroka ny fampiasana ireo fitaovana simika ao sery fanontaniana izay tsy nahitany vondrona iraisam-pirenena valiny tato anatin'ny fitotoana. Nampiasa ny droit de veto i Russie entina mitsipaka ny fehikevitra Amerikanina. Fanadidina eo amin'ny sary France 24. Tsy niambahamba ny maseovon'ny Rosia nitsipaka ary nanangan-tanana fa enina amin'ny veto rosiana ity nitranga ity mikasika ny ataka chimika tany Syria, veto izay manohitra ny fehin-kevitra natolotry ny Amerikanina. Ho andreto farany nanimbazimba ny fahatokisana ny filan-kevitra i Rosia ary tsy mila ny fivondronana.
tsy vao izao raha ny fanazavan'ny masevo amerikanina no mitsipaka tahaka izao ity firenena lehibe ity. Mpikamana 12 amin'ny 15 no nanohana ny fehi-kevitra amerikanina izay manam-pikasana ny ametraka paikady iray entina manadiady ny zava-nitranga marina tamin'ny asa fampiroroana izay voasokajy ho ataka shimika ny 7 aprily teo tany Doma nahafatesana olona manodidina ny 10 ary mametraka ny fanadiadiana eo am-pelatana ny OIAC na ny Organisation Internationale contre les Armes Chimiques. Hevitra tsipahany Moscou izay mampiasa ny veto hatrany mba hanafoana ny volana Novambra 17 lasa teo ny asa nataon'ny vondrona iraisam pirenena sy ny OIAC. Raha ny fanazavan'ny masevon'ny Rosia tetika iray entiny États-Unis manakorotana ny fiarahamonina iraisam pirenena izay fehi-kevitra izay. Mitoy araka izany ny tsy fifankazahoana eo amin'ny États-Unis sy Rosia. Mitodika ny Washington ny masony mpanara-baovao ireto farany izay nilaza fa ampiatra ny fehi-kevitra na misy na tsy ny fankasitrahan'ny Conseil de sécurité. Alohan'ny sarana daverina aminao ireo vaovao nisongadina tamin'ity alina ity nanao antsoavo androany maraina ireo général sy manambonina ambony misotro ronono mijoro hoan'ny tanindrazany antso izay miandefa amin'ny mpitondra eto amin'ny firenena ny mpitandro filaminana amperinasa ary ny vahoaka malagasy. Nolaniny ireo solombavamboaka maherin'ny 50 ny fanombanany andininy sasany ao anatin'ilay lalàna amin'ny feny fidiram-bolan'ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana. Ary farany moa dia ataoriana ny fandefasana fanadidina momba ny kasimasaky teto amin'ny Cool TV. Olona maro no nasahany joro ohatra amin'izany tranga ny fitrandrana volamena any Vavatena. Dizaina marina vaovao tamin'ity alina ity ankasitrahany ianao nanaraka izany soavatsara ato ny tompoko.